Fametrahana vato fehizoro manamarika ny fanombohan'ny asan'ny fanamboarana ny kianja sentetika n'Ambatondrazaka ity nataony ministra ny fanatanjahantena Virapendra Mamono Soa ity izay nisolo tena ny filohan'ny fahefana avo ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina. Kianja sentetika izay manaraka ny fenitra isam-pirenena ahitana ihany koa piste tartan ho an'ny taranja atletisme miampy gradin. Nandritran'ny fandraisam-pitenenana no nanamafisa ny ministra ny fanatanjahantena fa fanambo ny tetezamita ny famitana io kianja io ao anatin'ny fotoana fohy ka ny volana janoary 2024 no amitana azy. Efa misy tonga ao an-toerana raha teo ireo fitaovana sy fiarabe anatanterahana ny asa. Ray volana lasa zay dia tonga teto ny vatategnany tamin'ny 4 septambra. Nagnome toky izy amin'ny vahoaka ny Ambatondrazaka fa afaka ray volana dia manomboka ny fanamboarana ny tistady tia. Inona ny sy ny fivoarana fanatanjahantena eto Ambatondrazaka seho anivo ny faritra Alaotramangoro araka ny nambaran'ny sekretera jeneraly ny faritra Alaotramangoro Andrenatoandro Stanislas izay nisolo tena ny lehibe ny faritra. Nisaotra ihany koa ny fitondram-panjakana tamin'ny fijerena ny faritra iny ka anjaran'izy ireo sisa ny mijery ny fampiroboroboana tika mipetraka. Ny aloha ity fotoana nametrahana ny vato fehizoro ity dia nisy ny fiaonana teo amin'ny baolina kitra neona ny avy ao amin'ny faritra Alaotramangoro sy ny ministera ny fanatanjahantena izay nivoahan'ny tompo-trano nandresy tany ny fandakana tirobut 3 rehefa nisaraka tamin'ny isa iray noray tany amin'ny feptaona ara-dalàna. Ankoatr'izay dia nanolotra maillot roa ho an'ny faritra ny ministra ho fandraisana anjara sahady amin'ny fanomezam-bo ny fanatanjahantena eto Ambatondrazaka. Fa tsy any Ambatondrazaka eny no nanamboarana izany kianja tsara tarehy kianja manara-penitra izany fa faritra maro manerina nosy izany moa tetina ampivelarina ny fanatanjahantena indrindra ny baolina kitra any anivon'ny faritra tsirairay andeha ho arahantsika vetrany miaraka amin'ny Natamayavy ny fampahafantarana bebe koa an'izany rehetra izany ho arahantsika rehefa voninao ny sasy ny feo. Izany mifantatra nefa fa na dia samy bozaka artifisialy azy no anamboarana ireo kianja maro ireo dia hifanaraka amin'ny toetrandron'ireo faritra tsirairay ireo ny produit anamboarana azy. Raisy ny fanjakana tanana zavatra zay satria mbola misy ramble tsy maintsy atao io stade Rasolonjatovo io satria anisan'ny stady dibodrano. Izy io mety tsy mitovy amin'ny faritra rehetra fa manaraka ny toerana. Mety misy tena mafana be le toerana dia amboarina le izy fa tsy mitovy mihitsy ary maro dia maro ny faritra anaovana araka ny fanolazaiko teo ao ny ahitantsika ny faritry ny Anosy somary bebe orana, ao ny ahitantsika ny Menabe, ao ahitantsika ny Orombe somary mafana, ao ny ahitantsika ny eto Ambatondrazaka, ao koa ahitantsika ny Tsimondrefana, Atsinanana, Haute-Matsiatra ary Diana. Dia ao amin'ny stade militaire ny Betongolo dia amin'ny ANS Ampefiloha io dia tsy mitovy miaraka amin'ny zay moa zany zay mividy cahier de charge ny fiche technique-ny mahita an'izay zavatra zay. Ireo manam-pahaizana momba ity kianja sentetika ity mihitsy no ho avy eto Madagasikara anaramaso ny fametrahana azy fa ny federasiona kosa no ametraka ny mahafenitra irasam-pirenena ny kianja sentetika amboarina eto Madagasikara. Azo vahana araka izany ny tanora eo amin'ny sehatry ny baolina kitra manomboka izao ary mitovy avokoa araka ny nambaran'ny ministra ihany ny tanora rehetra manerana ny nosy. Io dia même pied d'égalité daholo ny tanora rehetrarehetra manerana ny faritra roambiroapolo ka amiko matoa fa mitoto-doha aty ny ministera ny sport tsy manadino ny tanora ny Alaotramangoro, tsy manadino ny tanora ny Ambatondrazaka fa atsoatsy misy zavatra ho azo ny faritra ny Alaotramangoro. Ohatra amin'izany hoe salle des arts martiaux izay nampianatenainy ny filohan'ny fahefanavy ny tetezamita koa zavatra zay izy nandalo taty dia hisy ny karazana plateau sportif semi couvert. Fa tamin'ity fiainana tamin'ny mpanao gazety teto Ambatondrazaka ity ihany koa no nanambaran'ny ministra fa efa mivelatra ankehitriny ny fampitomboana ny fanatanjahantena ka anjaran'ny rehetra no miara-misalama ny fanatanterahana izany. Nisy moa teto ny fanomezana ny karatra AIPS na ny karatra irasam-pirenena eo amin'ny asa fanaovan-gazety ara-panatanjahantena ho an'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena izay ny ministera ny fanatanjahantena no nikarakara azy ka natolotra ireo namana mpanao gazety izay nahazo izany.
hitantsika nazo an'izay teo namana Norbert Kotomalala amin'ny MATV teo ihany koa ikely izay pakasary amin'ny gazety Midi Madagasikara isan'ny mpikirakira ny fanatanjahantena amin'ny gazety sy ny televiziona ireny namana ireny fa hoe tsy amin'ny fitsarana anosy kosa isika iresaka indray ny avocat amin'ity vaovao manaraka ity fikambanan'ireo avocat tanora izay nanamarika ny zo amin'izany fiarovana izany voaresaka manokana ny amin'ny ankizy aleo tonga ty hoaratsika vetrany miaraka amina tamayavy ny antsiprian'izay vaovao zay. Au niveau de l'enquête préliminaire et problème de garde à vue, io no loahevitra ny lahadinika nentin'ny fikambanany mpisolovava tanora eto Madagasikara na ny azam nanokatra ity fankalazana ny 20 taona nitsanganany ity. Natao izao lahadinika izao mba hanatsarana ny asan'ireo mpisolovava sy hitadiavana vaolana eo amin'ny fomba fampitorana ireo voapanga mba hanajana ny zon'izy ireo sy hanafainganana ny fitsarana azy. Raha ohatra zany manana mpisolovava dia melo le olona zay atao fampitorana dia matetika voaja le zoan'le olona fa raha ohatra ny hoe misy olona zany samboron'ireo na ny avany ara tsy mahafantatra tsy avelany miresaka amin'ny olona ty ivelany tsy ameny telefona tsy ameny inona dia zay zany tena misy olana eo matetika eo zany tsy mahavoaja le zoan'le olona zay atao fampitorana satria tsy tokony adintsika fa le olona rehetrarehetra rehefa tsy mbola voatsara dia misy natao présomption d'innocence raha tsy vita tsara mivoaka